Analalava iraika ambin'ny 10 kilometatra mialan'ny distrika Antsohihy. Ora fito no nanaovan'ny fiara tsy mataho-dalana ity lalana ity rehefa maintany toy izao. Tsy dia misy fiara mifamezivezy kosa eto rehefa fahavaratra. Antony efa simba tanteraka ity lalana ity ankehitriny. Tranga izay mametraka olana goavana eo amin'ny famoaham-bokatra noho ity faritra ity manan-karena vary. Omby ny any anakibon'ny tany fa indrindra ireo zavaboary natoraly mbola azo trandrahana tsara eo amin'ny sehatra ny fizahan-tany. Ny toetrany lalana fotsiny ngefa milaza tena ahafahana mamoaka vokatra, ahafahana mitatotra olona ve ny lalana ohatran'io. Ratsy tena ratsy ny lalana makaty Analalava raha miala amin'ny RN6 zany. Satria ity lalana ity zany ataontsika hoe RN6 31A. Mbola tamin'ny Repoblika voalohany no nanamboarana ity lalana ity. Kanefa tsy nisy fanatsarana, tsisy fikolokoloana na dia indray mandeha. Voalohany angamba raha ohatra ka fampandrosoana no atao, ny fampandrosoana no jerena dia ity lalana ity ny vaindohan-draharaha satria maro ny fananana misy aty Analalava, maro ny toe-karena izay azo ho ampiasaina ho ahodina ho fampandrosoana aty amin'ny distrika Analalava. Raha tsy jery fotsiny tsika ny arenan-kibon'ny tany, ny voly fanondrana, ny vary, ny sakafo rehetra. Ankoatrin'izay dia anisany toerana azo anaovana fizahan-tany tena ambony ity distrikany Analalava ity. Fa ny aty Antsaratra Sofia miazakazaka bakany Anosibe, ny vazavy any mandeha Anosibe. Hitatsika efa tery ny ao Anosibe ka tokony manokatra ny fizahan-tany ihany koa tsika aty Analalava. Ny any Mahajanga efa tery ihany koa ato Analalava ny tokony ataontsika hoe foronina satria efa misy izy fa ho atsaraina ary anjaran'ny fitondram-panjakana maefa no manao an'izany. Ny faratsy ny lalana mihazo amin'ny Analalava dia mametraka azy ho tany tena lavitra andrina tokoa. Vokany manjaka ny tsy fahandriam-pahalemana sy ny tsindry azo lena atao amin'ireo mponeto. Mpiomy sy mpamboly avokoa ny mponeto Analalava ka ny fiompiana omby ny tena bahatoerana amin'izany. Mampitanana ny mponina nefa ny halatr'omby sesilany andaniny ary ny tsy fisian'ny fitsarana atao amin'ireo tratrana angaratr'omby ankilany. Tena voabetsaka satria voalohany nalainy omby, faharoe magnaraka koa ny mpidiana koa vilagny. Ke paka ny vary agnatin'ny vilagny mbala naholan-tany tovoanginy sira farany. Rio baka nandava pinopoko. Sagnatry ny tondro zay io ba ataony basy amin'ny tratrako. Ia, ny telo voako bailohako. Aha, ny dahalo. Ia, dahalo. Araka ny fandinihako lay misy fa lay tsisy fo. Satria izy misy aroy angalariny lay zavatra azony zigny za mandeha mitory popasany vola efa nisy teto tamilay tsy teto fa tamin'ny fiavy. Na rahiny defo lay omby tatra amilay agny ampisara agny lohany mbola tatra hainy zavatra nihinazy. Ino raha nataondreo teo nagnadariandreo ndraiky le tompony omby patriky ny lefa very le omby narahiny tagny Androibe narignesana azy sy namotro le ologno tsy hainy fomba nahafahandreo. Voalohany nangalana zandary tagny Tangedrany karaha tsy afapo votsibotsitro oazy le ologno nangalana miaramila karaha tsy voatangatany koa mbola nangalana zandary baka Tagnalava taty koa votsitro azy ologno regny tsy haindry ka hatramizio rezio mipetraka. Rehefa tsy azo antoka ny fiompiana omby noho ny afitsika ireo dahalo mirona amin'ny fanaovana asa tanana ny mponina sasany. Ohatra amin'izany eto amin'ny fokotany Androiavy manamboatra ketikety izy ireo. Ity no atao hoe ketikety, fitaovana iray vita amin'ny zavamaniry entina hanamboarana trano. Saika vita amin'ny ketikety avokoa mantsy ny trano fonenan'ny mponina eto amin'ny fokotany Androiavy aty amin'ny distrika Analalava eto amin'ny faritra Sofia noho izy io vokatra eto an-toerana ihany.
fa mbola misedra olana ihany koa anefa izy ireo amin'izany. Ketikety io rehetra dadilahy mboany dadilahy izy tany taloha tany tany place ty afa zio velony tegna tany place ty ketikety navy amizay zalakandreo navy zafindreo zahay reto magnano ketikety io navy amizay koa fa navy zahay magnano ketikety io ato enao boko ataovy la maro nianty mangala atsimo agny sasany amaregny mangala agny sasany avy amizay sasany mangala sandatany angala agny amy ketikety io ety ndraiky famoriagna azy io agny magnano izy io aratsika raha io izy avy izy pakaregna lava alafa fangalany azy io agnatin'ny ety ala sasany mamirafira apetraka ao izy meky malahelo zahay amin'ny velony tegnanay ambilomanay zanakanay madiniky ambilomanay ry babanay matoelahy aby dadilahinay reo malahelo ary zahay tsy afaka andeha hangalatra tety iaka igny tsy afaka aminay zay fa hamelo tegna agnatin'ny tanàna amy place zay zahay raha magnano ketikety zay amy fotoagna zay io olo miditra amy fandriagna haligny mandeha saritry magnahy atraiky amle olony tokony hila ziny mimpody koa avy ao mandeha saretry mipody magnaty andro haligny mangalatra aminay eto boka zaho tsisy tady vola hafa ankoatran'io ketikety io izy bokotra ataony amy tanàna magnodidigny regny amoron-dranomasigny reo ke reo amoron-dranomasigny igny mba hafaka mitady vola agnaty ranomasigny zegny fa ohatra ataony aminay eto izy koa fa tsy handafo vary lena voly hivilomagna io ankoatran'io afa ketikety edy rango hela ary amizio io ketikety koa fa tsy azo atao donc le vary hely hoaninay igny amilomanay tegna igny igny fogna iky halafonay hitadiavanay vola amy togno magnaraka koa mamboly karazany karaha io fa ohatra ataony ketikety izy zio tena fa tsisy mahazo magnano eto voasakagna fa eto andrenivohitry ny distrika kosa no misy ny fonjana Nalalava izay efa nijoro teto hatramin'ny andro ny fanjanahantany manodidina ny 770 ireo voafonjy eto ankehitriny tsy maharaka io isy io anefa ny mpandrarany fonja miasa eto ankoatr'izay olana sedran'izy ireo ihany koa ny faharatsian'ny fotodrafitrasa esan'izy ireo fa indrindra ny toerana andraisan'ireo voafonja ny infrastructure zany ny tena olana ato amin'ny fonjany Nalalava raha tsy laza fa tsy nio bureau iasanay izay efitra ray kanefa zara raha bureau efa vakivaky sisiny jiaby juste hoe mampandeha administration fa zay fotsiny angambany raha ny norme aloha mbola lavitra ezaka personnel zany tsy ampy na eo aza nitrangana tsy fandriam-pahalemana isan-karazany sy ny faharatsian-dalana eto Nalalava izay sakana ao amin'ny fampandrosoana manana toeram-pizahantany mahafinaritra sy tena mahaliana ary azo trandrahana tsara ity tanàna iray aty amin'ny faritra Sofia ity eo ny ranomasina midadasika sy tena tony tokoa fa ny tena mahavarina dia ireto alana mangrove mandravaka ny ranomasina ireto tena nangaran'ny natiora indray Nalalava tamin'iny tsy diso hevitra ianao fa tena maniry ao anaty rano ireto zava-maniry rehetra ireto ary eto Madagasikara no misy azy Zé já foi tudo. Que será retorno para nós dois, né?